Ampitomboana ao aminareo indray ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Miaraba manokana anareo renim-pianakaviana rehetra amin'ity alahady 7 Jona 2024 ity. Andro natokana hatsiarovana sy hanomezam-boninahitra anareo. Ianareo tokoa no nahitana masoandro. Endriky ny lalana raha mandeha, ravaky ny tokantrano raha mitoetra. Koa ho fiarabana sy firarian-tsoa ho anareo dia indramiko ny tenin'Andriamanitra izay voarakitra ao amin'ny Deuteronomia 7:20 manao hoe: ho tahina ianao ao an-tanàna ary ho tahina ianao any an-tsaha. Ho tahina ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao. Amen. Dia mahereza ry renim-pianakaviana amin'ny adidy masina izay niantson'ny Tompo anareo. Ny tenin'Andriamanitra hivitorantsika anio dia ny Salamo 3:30 izay hangalantsika ny lohahevitra hoe ny vokatsoa azo avy amin'ny fivavahana. Miomana ary hiaona amin'ny Jehovah Andriamanitra ao. Ny Salamo 5:20 andininy 1 ka hatramin'ny 4 no hiderantsika azy sao. Ho anao ny fanginana sy ny fiderana Andriamanitra ny zionao, ary aminao no anefana ny voady. Ry mpianivavako, ianao no ho atony ny nofo rehetra. Ny zava-mahameloka dia mihoatra noho izay zakako, nefa ianao no mamela ny fahadisoanay. Sambatra izay fidinao ka hampanatoninao hitoetra eo an-kianjanao. Dia ho voky ny zavatsoa ao amin'ny tranonao izahay, dia ny zava-masina ao amin'ny tempolinao. Amen. Hivavaka isika ry havana. Raha mbola misy koa ny dera sy ny laza, ny saotra sy ny fankasitrahana, atolotra ianao izany Tompo. Ary mipololotra avy am-ponay izany. Fa ianao ihany no miazona ny anay. Ianao ihany no miazona ny finoanay tsy ho levona. Ianao ihany no mbola mitahiranay ao anatin'ny fifankatiavana sy ny fiaraha-manompo. Dia misaotra mamangy sy mampahery anay ny alalan'izao video izao. Dia manantena trano ny fanahy masina izahay, hitaridalana
handresy lahatra, hanambara izay tena sitraka ao marina ka metraka amin'ny teny rehetra ao am-bavako. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovako izany vavaka izany. Amen. Endre, tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina tahaka ny dililo tsara amin'ny loha izay mitsororoka amin'ny sombotra dia ny sombotry Arona, izay mitsororoka amin'ny morotongotra akanjony tahaka ny ando any Hermona izay milatsaka amin'ny tendrombohitra Ziona. Fa voadidin'i Jehova eo ny fitahiana dia fiainana mandrakizay. Ray Masina, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Salamo fatelo amin'ny telopolo amby zato no hamangin'ny tompo sy hampahirezany anao indray anio. Nakana aloha hevitra hoe ny zavatsoa azo avy amin'ny fivavahana. Ho aminareo hatrany amin'ny tompo. Davida no nanoratra ity salamo ity ry havana. Maneho ny hafaliany mahita ny zanak'Israely na ny avy any am-pelezana na ny eo atoerana falifaly miara-mivavaka ao Jerosalema. Mitondra inona tokoa ny fivavahana amin'Andriamanitra. Ny vokatsoa voalohany dia izao: mitondra fifankatiavana ny fivavahana amin'Andriamanitra. Gaga sady faly Davida mahita ireo jiosy marobe na ny avy any am-pelezana na ny eto atoerana avy amin'ny foko 12 tonga ao Jerosalema amin'ny andro fiakarana miara-mivavaka ka mahatonga azy amin'ny teny hoe endrey. Amin'ny andininy voalohany, endrey tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina. Reto jiosy tonga miara-mivavaka reto dia samy mahatsiaro ny asarobidiny izany hoe mivavaka amin'Andriamanitra ao amin'ny tempolony dia ao Jerosalema izany. Tena velombelona ny fanahiny ary hita eo amin'ny fifaneraseran'izy ireo izany hafaliany mampiseho koa ny fifankatiavana izany. Mino aho fa isika koa ry havana dia natsapa izany fifaliana manokana izany miaraka amin'Andriamanitra, mankany an-tranon'Andriamanitra, indrindra taorian'izay fihoboana vokatry ny coronavirus izay. Ka mba nalohaba koa ny hoe afa ihany mivavaka aty an-tranon'Andriamanitra. Lay fiarahan'ny jiosy miara-mivavaka tao Jerosalema atao amin'ny tempoly dia miteraka fihaonana matetika ary natsapan'izy ireo ny asarobidiny izany hoe fiaraha-mivavaka ka teraka ho azy avy amin'izany ny fifankatiavana izy ireo. Mino ry havana fa isika koa dia natsiaro mihitsy ny fahabangan'ny fihaonana dia ao amintsika mpiara-mivavaka mpiara-manompo, ny fahabangan'ilay fifankatiavana noho ny fiboana manoloana ny aretina izay efa fantatsika. Ary dia mitory amintsika izany fa arena sarobidy ho antsika mpiara-mivavaka izany fifankatiavany mino izany.
vokatry ny fiarahantsika, vokatry ny fivavahantsika amin'Andriamanitra zany, dia manjary mahatonga antsika koa te hiombona amin'ny olom-boafidiny rehetra. Ao am-piangonana tokoa no anoran'Andriamanitra fiombonana hafa indrindra zay tsy hitantsika ny amin'izao tontolo izao. Antsoina amin'ny teny grika hoe koinonia, fiombonana hafa kely. Ary tsy nofinofo zany, fa tena fiainan'ny fiangonana hatramin'ny voalohany. Raha ny fiangonana apostolika voalohany dia izao ny voalaza amin'ny asan'ny apôstôly 2:5-7. Ary dia nirainy saina isan'andro izy ireo, ka nazotonak'eo an-kianja amin'ny tempoly, ary namaky mofo tao an-trano, ka nihinan-kanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsoram-po. Tsara ny mivavaka amin'Andriamanitra ary tsara ny fifankatiavana ao anatin'izany fiaraha-mivavaka izany. Ny fanoharana voalohany hanamarinana izany dia ny diloilo, hitantsika ao amin'ny 2:2, araka ny voasoratra hoe tahaka ny diloilo tsara amin'ny loha izay mitsororoka amin'ny somotra dia ny somotry Arona izay mitsororoka amin'ny morotongotra akanjony. Ny tena marina ry havana dia menaka manitra mahamerivero ity diloilo ity, huile parfumée ny teny frantsay. Menaka oliva, lafo vidy zany, menaka oliva tsy mifangaro no larona zava-manitra, arak'izay voalaza ao amin'ny Exodosy 3:17-20. Zany hoe zavatra tsara sy lafo vidy, mihoatra noho ny ranomanitra izy ity. Ka aoka tsy olay diloilo coco fanorana no androantsika raha tononony ateo ny diloilo, fa arak'izany. Ary moa mahatonga ny diemo izay dika teny tateoriana manondro azy io hoe ilomanitra. Io ilomanitra io dia nampiasaina tamin'ny fanokanana mpanjaka sy fanokanana mpisorona teo amin'ny Israely. Eto moa zany dia ny fanokanana ny mpisorona dia i Arona no asongadina indrindra, arak'izay hitantsika ao amin'ny Exodosy 7:20. Ka nitenenan'i Jehovah amin'ny 2:4 manao hoe ary Arona sy ny zanany dia ento hakeo amin'ny varavaran'ny tranon'ilay fihaonana, ary alao ny fitafiana ka ampiakanjoy any Arona ny akanjo lava. Ary ny 2:7 hoe ary alao ny diloilo fanosorana ka idino amin'ny lohany dia manosora azy. Ko azo ataontsika mahagaga raha voalaza fa mitsororoka hatrany amin'ny morotongotra akanjony izany ilomanitra izany. Io ilomanitra io koa dia fanosotra ny vahiny manan-kaja mba ho fanomezam-boninahitra azy sady fanehoana fifaliana. Ary dia nataon'ilay vehivavy mpanoty zany tamin'ny tongotry ny tompo, arak'izay hitantsika ao amin'ny Luka 7:7-20. Raha lehilahy anankiray antsoina hoe Simona Fariseo no nampiantran'ny tompo dia mba tonga atao koa ity vehivavy mpanota ity, ka dia nanositra izany tamin'ny tongony, na dia lafo vidy aza ilay ilomanitra. Ka natonga an Jesosy miteny tamin'ilay Simona Fariseo hoe ny lohako tsy mba nosoranao diloilo akory, fa izy kosa, mantsy ilay vehivavy mpanota, nanositra menaka manitra ny tongotro. Hitantsika arak'izany fa tena ampiasaina amin'ny olona manana toerana ambony, amin'ny olona izay verina vasarobidy ity ilomanitra ity, na izy ho tendrena ho mpanjaka, na izy atokana ho mpisorona, na izy vaniny manan-kaja izay verina fa mitondra fifaliana. Arak'izany ry havana dia zavatra mahatsiriritra teo amin'ny mpino izany hoe atokana ho mpisorona, manao ny asan'ny mpisorona. Ary zany no manjary mahatonga ny mpiara-mivavaka anana fifankatiavana. Ilay mpisorona zany dia tsiriritina satria hoe sady manitra ny ilomanitra no akaiky an'Andriamanitra, mitondra fifankatiavana. Ry havana, ny fanokana tena hanompo an'Andriamanitra no tena tsara sady mahafinaritra. Hatrany no mahatonga azy hatao fanoharana eto, satria mitondra fifankatiavana. Maro ny endrika fifankatiavana mety ho hitantsika eo amin'izao tontolo izao, fa hafa mihitsy ny fifankatiavana
ateraky ny fiaraha-mivavaka, ateraky ny fiaraha-manompo an'Andriamanitra. Satria izy Andriamanitra mihitsy no mampidina izany, mamboly izany ao anatsika. Araka ny voasoratra hoe izao no ahafantarantsika ny fitiavana, satria izy nanolotra ny ainy hamonjy atsika vokany, ary isika kosa mba tokony hanolotra ny atsika hamonjy ny rahalahy. Jaona voalohany toko 7 amin'ny 4. Ny vokatsoa faharoa sady farany azontsika avy amin'ny fivavahana ry havana dia ny fanomezan'Andriamanitra tsirony ny fiainantsika, manome tsiro ny fiainana ny fivavahana amin'Andriamanitra. Ary amin'ny andiny voalohany moa dia ambarany hoe tsara sady mahafinaritra tokoa. Amin'ny dikateny français courant hoy izy hoe bon et agréable. Zany hoe zavatra mahafinaritra, mitondra hafaliana, manome tsiro ny fiainana. Zany tompoko ny vokatra ny fivavahana. Ary ny andininy 7 mambarana azy moa dia ambarany hoe voadidin'i Jehovah ho eo ny fitahiana dia fiainana ho mandrakizay. Ny fivavahantsika amin'Andriamanitra no manjary atsapantsika hoe zao ka ny dikan'izao fiainana tany zao. Ilaina eto amin'ity fiainana tany ity. Sady mahatonga antsika mangaitahita koa izany fiainana tanitra izany. Voadidina eo ny fitahiana dia ho fiainana mandrakizay. Ka ny hanoharana, ny fanoharana faharoa ilazana ilay fahatsarana eto dia ny ando avy amin'ny tendrombohitra Hermona. Araka ny voalaza amin'ny andininy 7 tapany voalohany, tahaka ny ando an'ny Hermona izay milatsaka amin'ny tendrombohitra Siona. Ny tendrombohitra Hermona moa no anisan'ny avo indrindra ao Israely, 770 metatra. Ary arak'izany avony zany dia mitahiry ny ranonorana sy ny ranon'ando mirotsaka rehetra. Na maintany azy dia mbola misy izany ranonorana voatahiry ao amin'ny tendrombohitra Hermona izany. Ka tsy mahagaga fa avy ao niteraka ny sapan-drano mamelona ny renirano Jordana, avy ao no mandefa ny sapan-drano mamelona ireo vohitra iva manodidina rehetra. Sarotra zany riavana ilazana ny hoe tahaka ny tendrombohitra Hermona koa isika. Rehefa tsara ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia manana fifaliana amin'ny fiainana isika. La joie de vivre ny teny frantsay. Mahafinaritra na ny mijery ny zavaboary azy, mijery ny tendrombohitra, mijery ny ranon'ando, miteraka fifaliana, mijery ny namana tonga miara-mivavaka, faly ny Jiosy, mahita ny Jiosy namana tonga miara-mivavaka, izay jerena miteraka fifaliana avokoa. Satria efa ao anatinao Andriamanitra, efa ao anatinao ny fanahin'Andriamanitra. Ary dia manokatra lalana amin'ny zavatra be dia be zany, na amin'ny fifandraisanao maneran-tany, satria iray ihany ny mpino maneran-tany. Ho iaho hoe manome tsirony ny fiainana ny fivavahana amin'Andriamanitra. Ary zakaka ianao fa rehefa lavitra an'Andriamanitra ny olona, manjary mahakirina daholo ny zavatra rehetra, mahakirina ny fiainana. Tratra ny antsoina hoe mal-être ny teny frantsay. Izay rehetra jerena atao mahakirina avokoa, na olona na zavaboary, ka manjary hanitsanana ny ngidi-piainana izay rehetra mifanehitra amin'ny teny. Ny zavatra soratan'ny olona ao anatin'ny tambajotra serasera dia ampy hatarafantsika an'izany hoe mangidy ny fiainan'izany olona izany, izay mipoitra rehetra mahita aminy avokoa. Azakakitsika fa tonga ho azy ny tsy fandriam-pahalemana sy ny ady lahy tantaraina amintsika isan'andro amin'ny hainao manjery. Manjary ohatrany mandeha ho azy amin'ny olona zany hoe manala ain'olona anankiray amin'ny alalan'ny fitsaram-bahoaka. Inona mety ho adisoana na manam-pahefana na mpitandro filaminana mavita manao fiatsika mamono mahafaty. Tsy tokony hagaga zany rehefa lavitra an'Andriamanitra ny ry havana, izay mivavaka marina amin'Andriamanitra
tahaka ny tendrombohitra Sion. Mandray orana foana na amin'ny main-tany azy. Nandikan'izany mahatsiaro mandray fitahiana foana avy amin'Andriamanitra, na dia samy mandalo fotoan-tsahatra izao azy, na samy mandalo areti-mandingana aza. Ny mpino dia mbola mavita milaza hoe ny zavatra rehetra raha miasa asoa izay tian'Andriamanitra. Tahaka ny tendrombohitra Sion, mavita mizara fitahiana amin'ny manodidina azy. Ary izany sika tompo, tazan'ny olona ny alalantsika fa tsara ny Andriamantsika, tsara ny zavaboarin'Andriamanitra rehetra. Ary ny atao hoe fitahiana dia izao, tsapanao fa tsara ny miaraka amin'Andriamanitra, na eto amin'ity fiainana tany ity, fa indrindra any amin'ny fiainan-danitra maharitra mandrakizay. Fa voadidin'i Jehovah ho eo ny fitahiana dia ho fiainana mandrakizay. Amen.
Hivavaka sikariavana. Dia anao zay Tompo no ny fitiavanao anay, ka nazonay mahita tsirony indray amin'ny fiainana hiarahanay aminao. Saotra manome ny fiangonana mba hiainanay koa izany fifankatiavana arak'izay efa nikelenao azy zany. Dia apetraka aminao ny fiangonana rehetra mbola feno adala sy korotana. Anehoy ny herinao ry Tompo mba ho ray ihany anie araka ny vavaka izay efa nataonao rahateo. Apetraka aminao zay rehetra marary. Atao fitsapa ny Tompo fa mitsabo ihany ny dokotera sy ny fanafody, fa ianao ny tena manasitrana. Aza velangahy ahy ny mahantra, fatolory-tanana hahita ny anina sahaza ho azy isan'andro. Arovy amin'indra fonao ny kely hery sy izay voahilikiliky eo amin'ny fiarahamonina. Tompo, miasa amin'ny mpitandro filaminana rehetra maneran-tany mba hiasa amin'ny fahatahorananao, ka tsy ataon'ny Satana ho fitaovana hanorenana fanavakavam-bolokoditra sy fampijaliana. Entany manokana anatrehanao ny reniny rehetra maneran-tany amin'izao andro atsiarovana azy ireo izao. Vangioka hitondray vahaolana ireo reniny maty-vono, voahitsakitsaka na voatevateva. Ary omeo fonofo ireo reny fotsy varavarana manadino ny ankonana, indrindra fa manadino anao. Ka sio izy Tompo. Dia roahana izy tapatapahanay amin'ny anaranao Jesoa Kristy Tompo, ny asany maizina tsy anapahefana aminay zanakao rehetra manerana izao tontolo izao. Mba ho tonga amin'ny fibebahana anie zay rehetra efa nikasa tao am-pony, ka nangetaeta mba hivavaka aminao koa. Apetrakay eo ambany fitarihanao indray Tompo ny fameloma maso ny toe-karena isa-pirenena, isaky ny orinasa ary isa-tokantrano. Meo fahendrena sy fahazavan-tsaina hatrany ny mpitondra fanjakana rehetra, fa aza vela andeha amin'ny fahalalany fotsiny. Tompo, tehirizo aty anatinay indray ary ny fifaliana, te hivavaka, te hanompo anao mandritra ty herinandro vaovao ity. Akambanay ary ny vavakay amin'ny ampianarinao manao hoe: raha ny aiza ny an-danitra, fa masinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ny ty an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay an'io zay hanina sahazao anay, ary mamela ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary iza mitondra anay ho amin'ny fankapana, fa manafahanay amin'ny ratsy. Fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.
Raiso amin'ny finoana nitsodrano avy amin'ny Tompo ho anareo. Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana nie, hampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy. Mba ho saina ray sy vava iray, ny arahanareo mankalaza n'Andriamanitra raintsika ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho an'Andriamanitra iray ny voninahitra, amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka, ary ny fanahy masina. Amen.